Faly miarabanao indray eto amin'ity fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao ity. Saorana n'ilay iray avondrindra nanomezany antsika tombonandro amin'izao fotoana izao ahafahana manambara ny hafatra. Ary raha mbola manam-pofinaina ihany koa izay, raha mbola manana hery avy any aminy, ary mbola afaka miteny, mbola afaka manambara, dia ny anambaran'izany hoe miomana iaona amin'ny Jehovahandriamanitra ao izany no mamaky anay. Mamaky anay, mamaky anay, hitory anao ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, ampiomana anao iaona amin'ny Jehovahandriamanitra ao. Fa ambara aminao fa mandalo ange izao tontolo izao sy ny filany, mandalo ity eto amin'ity izao tontolo izao ity, mandalo ity, tsy misy maharitra eto, tsy misy mahateza eto, fa ny ampiomana anao amin'ilay fiainana mandrakizay, izay no mamaky anay. Ny ampiomana anao any amin'izany, ny ampiomana anao any amin'izany, fa le fandalovantsika eto tany fiomanana ny amin'ny ratra izay, ka raha ataontsika tontolo fiomanantsika eto, ataontsika zava-poana ny fampitandremana sy ny fampaherezana, ny fizarana rehetra izay omeny eto, dia tsy ho isan'ilay ho akarintsika raha toa ka tsy mihaino ny fanambarany tenin'Andriamanitra. Dia saorana anazy mbola omeny fotoantsika izao hiaino azy, hiaina hatraminy, hiaino ny teniny amintsika tsirairay avy amin'ity androany ity, ny fanamasiny hikasika antsika, hanazavantsika, handraisantsika ny fahamarinana indray ao anatin'izao teny izao. Eto izay dia tezarany ao amin'ny Korintiana voalohany toko 10. Izany hoe lavalava io andinin-tsoratra masina io fa tsy ho vakitsika, fa manasa anao hamaky azy rehefa tonga rehefa ao an-trano ianao rehefa avy eo, dia hamaky ihany koa miaraka amin'izay ny Exodosy toko 2:30. Satria misy zavatra anankiroa mifandray ireo, zavatra ray ihany izany ireo mandray tany amin'ny testameta taloha, ary nomena fampianarana, fananarana ho antsika amin'izao ankehitriny izao. Inona moa no tiana hambara amintsika amin'izao fotoana? Amin'izao fotoana dia misy zavatra maromaro mila bahitsy, misy zavatra maromaro mila amboarina, misy zavatra mila hovaina, satria tsy araka ny tenin'Andriamanitra intsony raha ny resaka fivavahana ny resahana, raha resaka fiarahana amin'i Jesosy ny resahana, raha resaka fanompoana an'Andriamanitra ny resahana, dia betsaka ny zavatra mila ahitsy, betsaka ny zavatra mila amboarina. Misy milaza amintsika miresaka aminay hoe takampôly hoe tsy ninitsy nafantatra afa-tsy izao ihany izay hozy izy dia Jesosy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, fa ny ambiny tsy rarahinay. Marina izany hoe tsy misy afa-tsy Jesosy ny fantarina ary ny hazo fijaliana, fa ankoatran'izay rehefa ny olona nay samy manana Jesosy, samy malala Jesosy, samy resaka Jesosy, fa le fomba fanompoana aveo misy zavatra mila ahitsy, mila amboarina. Ary izay no fanampin'izay zany izao fizarana izay hoe rehefa tenena ianao hoe Jesosy mpamonjy, Jesosy mpanavotra, samy manaiky an'izay daholo. Marina zany, Jesosy mpamonjy, Jesosy mpanavotra, dia samy mandeha, samy miaraka. Fa manahoana marina le fiainanao miaraka amin'ny Jesosy, manahoana le fanompoana miaraka amin'ny Jesosy, manahoana le fiainana raha ataoko hoe kristianina, manahoana. Fa be da be no miboriko amin'izao fotoana, ary izay no mahatonga anay milaza, mitoro hoe miverena amin'ity tenin'Andriamanitra ity isika. Fa betsaka ny zavatra mihodina, betsaka ny zavatra tsy araka ny tenin'Andriamanitra, ary raha teneniko dia lasa be kilalao, lasa manao kilalao, lasa ohatran'ny fialamboly ny fivavahana sy ny fiarahana amin'i Jesosy. Kanefa tsy izany mihitsy ny antson'i Jesosy ho antsika kristianina, ianao izay milaza ho kristianina, fa mila manaraka izay voasoratra ato. Dia tiako lazaina amintsika izay hoe Jesosy ihany, famonjena, Jesosy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, samy malala, Jesosy maty dia nalevy natsangana tamin'ny maty, samy malala. Fa inona ny vokatra, ahoana ny fomba fiainantsika? Ary izay no mahatonga anay tena hoe izary eto amin'ity androany ity. Ary raha ohatra moa mbola tsy vita izy androany, mbola hitondra izy amin'ny heriny, fa izao misy fomba mila ialana. Ohatra zao, iza moa izy teo, i Kaina sy Abela anie samy teo anatrehan'Andriamanitra, fa iza ny nakasitrahan'Andriamanitra? I Abela ny nakasitrahan'Andriamanitra, i Kaina tsy nakasitrahana. Nefa ireo samy hoe teo anatrehan'Andriamanitra, samy hoe nanompo an'Andriamanitra, samy hoe niaraka tamin'Andriamanitra. Ary amin'izany koa amin'izao fotoana dia misy sala amin'izay hoe ny tompo mahalala ny azy. Izay mahatonga an Jesosy miteny hoe tsy izay rehetrarehetra manao amiko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Le sitrapon'Andriamanitra no mila fantaritsika. Averiko ihany zany tany mila tsindriana zany hoe le fanaovana sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ve tsika?
marina efa misy hoe nandalo ny dingana fibebahana fanolorantena ho an' Jesosy ny fanekena an' Jesosy fa manahoana le fiainana avy eo aorinan'izay manahoana le fiainana avy eo aorinan'izay fa raha jerentsika fotsiny ty le Korintiana voalohany toko 10 ty a dia ozy izy hoe tao anatin'ireo ozy izy a nrazantsika rehetra tambanin'ny rahona ozy izy a dia natao batisa tamin'ny Mosesy a nihinana finanam-panara ihany a ny sotrosotrom-panara ihany a samy ny sotro nanaraka azy a Kristy a izay vatolampy a fa ny akamaroany ozy izy a naringana tany anefitra satria tsy nakasitrahan'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra ihany mahalala ny fontsika Andriamanitra ny mahalala ny ao anatsika fa manahoana ny fomba fanompontsika an'Andriamanitra manahoana ny fiarahantsika amin'i Jesosy dia zay no mahatonga anay mitory an'izao satria zay rehefa miteny rehefa manambara rehefa milaza hoe zao ny fomba marina fa ty tsy mety dia misy miteny hoe aza variana amin'izany aza maika any amin'izany fa aleo samy anao zay ataony samy andeha amin'izay ataony nefa tsy mety tsy afaky ny anginy zay tsy afaky ny anginy zay satria Andriamanitra raha naniraka ny Mosesy raha naniraka ny Isaiaza afady dia ozy izy hoe ezao ny fiantsonao fa aza atao malemy ambarao amin'ny oloko ny fahadisoana zany hoe mitory an' Jesosy manambara an' Jesosy fa misy ihany koa zavatra mila ahitsy dia mila toriana mila ambara tahaka an'izany koa Jesosy anie rehefa teto amin'izao tontolo izao rehefa teo amin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna dia nanambara ny tenany izy fa tao anatin'izay izy a nanitsy nanamboatra izay tsy mety ihany koa ary indrindrandrindra nylazainy tamin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna dia ozy izy hoe foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny ankatoavanareo ny didin'olombelona amin'izao fotoana lasa didin'olombelona no mipetraka be noho ny tenin'Andriamanitra lasa fombafomban'olombelona no mipetraka be noho ny tenin'Andriamanitra lasa fifankaroarona amin'izao tontolo izao le fiarahana amin'i Jesosy fa tsy miverina atao amin'ny tenin'Andriamanitra intsony ary toizako ihany le izy hoe matoa zay mitory an' Jesosy fa miteny ihany koa zay tsy mety dia tahaka ny Paoly ihany koa Paoly rehefa nilaza tao amin'ny Filipianina dia izy hoe napetraka ho mpanafatsiny ny filazantsara zany hoe misy zavatra ao mifangaroaro amin'ny filazantsara rasa tsy filazantsara madio intsony le filazantsara toriana fa lasa filazantsara miaroaro fahalotona lasa filazantsara maloto lasa filazantsara ny tany lasa filazantsara tsy manambara an' Jesosy sy ny tena fiainana ho amin'ntsony zavatra vitsivitsy no lazaiko amintsika momba an'izay zany amin'izao fotoana izao mijerytsika zao a eto ty a rehefa mamaky ianao amin'le Exodosy toko 2:30 sy le Korintiana voalohany toko 10 dia zao ny olona ozy izy a ny olona nipetraka hihinana sy hisotro dia nitsangana hilalao zany hoe tao amin'le fiarahana tao amin'izany Israely tao a dia resaka kilalao tao i Mosesy niakatra tany an-tendrombohitra rehefa tany an-tendrombohitra Mosesy naharitra ela tany izy dia tsy naharitra ntsony ny vahoaka dia niteny tamin'ny Arona ao amin'ny Exodosy toko 2:30 ianao mahita an'izay niteny tamin'ny Arona izy hoe iny Mosesy lasany iny a tsy hita ntsony izay nanjavonany a fa manaovy ianao Andriamanitra ao anay dia nanao Andriamanitra ao anazy izy dia inona nataony Arona hoy Arona hoe angony daholo ny volamena anareo a dia andao arendrika dia nanao omby lahy kely volamena izy dia inona napetrany hoe io no Andriamanitrareo amin'izao fotoana sahala amin'izany koa Mosesy a tandinon'i Jesosy lasa nakany an-danitra ary mola iverina izy fa ataontsika hoe naharitra ela angany fahatongavany dia lasa variantsika dia tsy nijery an' Jesosy tsony fa lasa nametraka fombafomba mpivavahana maro izay tsy araka ny tenin'Andriamanitra dia zany ny zavatra misy amin'izao lasa misy omby lahy kely volamena dia lasa iny notompony ary ny zava-doza dia izao Arona ilay mpitarika ny zanak'Israely ilay atao hoe mpisorona dia io mihitsy no nitarika ny olona anota dia zany ny zava-doza misy amin'izao fotoana izay milaza fa mpanompon'Andriamanitra izay milaza fa lehilahy an'Andriamanitra nefa mitarika ny olona amin'ny fahotana mitarika ny olona amin'ny fahotana mitarika ny olona amin'ny kilalao satria ny olona ninana ny sotro dia ny lalao tsy misy fijerevana ny tenin'Andriamanitra tsy misy fahamasinana zavatra anankiray dia lazaina amintsika dia izao ny amin'ny resaka hoe fahamasinana ny fahamasinana zany aiza zao ny fahamasinana manahoana ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra manahoana ny fitokanantsika tanteraka tsy fiarahorona amin'izao tontolo izao amin'izao fotoana nefa ny fiangonana dia miaroaro amin'izao tontolo izao lasa tsy hitanao ntsony hoe iza moa izao tontolo izao dia iza moa ny fiangonana tsy fantatrao ntsony le izy fa lasa sy fanao n'izao tontolo izao lasa raisy ny fiangonana lasa fombafomba n'izao tontolo izao lasa fomba ny fiangonana lasa modely eny amin'izao tontolo izao lasa alain'ny fiangonana tahaka tsy mety zany tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany tsy mety zany ohatra zao hitory ianao
mitory filazantsara, mitory teny, ankira. Lasa ny fombafomba an'izao tontolo zao no ataonao, lasa fisehosehoana no ataonao, lasa mozika an'izao tontolo zao no raisinao. Zany mbola misy fotoana aoriana iresahana zany fa lavalava zany ary zavatra midadasika, fa lasa na ny fandiha lasa fandiny zao tontolo zao, lasa ny fomba fihira an'izao tontolo zao, lasa ny mozika an'izao tontolo zao. Tsy hita tsony aiza le fahamasinana, aiza le fahamarinana. Satria mozika io hira io misy fotony io, misy zavatra niaingana io. Lasa ianao mahita amin'izao fotoana lasa misy ny rap evangelika. Nefa ny rap zany zavatra tsy aviana amin'Andriamanitra fa resaka fiodinana, resaka tsy fahafaham-po dia resaka fitroarana, mitroatra. Dia tsy afaka anao an'izany mihitsy ianao raha amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy ny manao hoe rock evangelika, tsy misy an'izany ao amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy misy an'izany zavatra votoatiny, zavatra ny poirana zany dia tsy ao amin'Andriamanitra ary tsy afaka ampiarahana mihitsy zany. Misy manao resaka asa fanompoana, fitadiavam-bola. Rehefa anao asa, anao fampisehoana dia miditra misy fidirana. Ohatra anao fiderana, anao fitoriana ankira dia lasa misy fakana vola. Zany le omby lahy kely volamena daholo zany, tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra nefa zany. Aiza ny fanompontsika an'Andriamanitra? Lasa mitentsika hoe nisy zavatra fandaninana tao, nisy fitaovana niala tao, nisy zavatra nampiasaina tao na tonga an'le izy hakana vola. Fa raha tena ao amin'ny Jesosy marina ianao ary raha Jesosy ny maniraka anao dia izy le tompony vokatra ihany no hanome izay ilaina hamokarana. Izy izay manome ny vina ho anao no hanome ny fampitaovana ihany koa hanaovana ny asa. Fa lasa vesatra le izy, lasa fitadiavam-bola. Zay koa ny zavatra anankiray tena hita zany amin'izao fotoana, lasa fitadiavam-bola ty filazantsara ty, lasa fanangoronaka reny ty filazantsara ty. Nefa ny filazantsara dia tsy resaka fangoronaka reny, lasa fanindraindrana olona ny filazantsara. Lasa misy olona no hita fa tsy Jesosy, lasa olona no indraindraina ary tena ao atokantrano lasa misy korotana, lasa misy zavatra tsy mandeha amin'izay loana satria tsy Jesosy ny manjaka ao. Jesosy ny manjaka ao. Lasa tsy mijery ny tenin'Andriamanitra tsika izay mitarika atsika ao amin'ny fahamarinana, fa lasa zavatra efa nipetraka teo aloha no lovaintsika. Nefa maro ny tsy izy amin'ireny intsony, maro ny zavatra tsy izy amin'ireny intsony, maro ny fomba rehetrarehetra atao izay mandany andro sy mandany fotoana ary tsy mitondra ao amin'ny fandrosoana, tsy mitondra mampandroso atsika ao amin'ny Jesosy. Betsaka ny zavatra sahala amin'izany. Raisitsika ohatra zany zavatra be da be, zavatra maro be. Dia mila mijery tsika hoe aiza tsika amin'ny fanompoana ny tompo, ao amin'ny lalan'ny fahamarinana ve, ao amin'ilay tena hoe fikatsahana fanjakan'Andriamanitra marina ve, sa lasa misy kilalao, zavatra tsy ilaina nefa mibahatoerana be ao amintsika, zavatra tsy tedavin' Jesosy atao nefa ataotsika. Fa lazaiko aminao ihany le lazaiko teny am-boalohany teo hoe ny amin'ny Kaina sy Abela, i Kaina nanolotra zavatra ao an'Andriamanitra. Raha nanolotra an'izy dia hieritreritra mihitsy hoe atolotro an'Andriamanitra, tia ho faly Andriamanitra. Andriamanitra nefa tsy faly tam'le izy, tsy nahafa-po azy le izy. Dia sahala amin'izany tsika koa mety manao zavatra miezaka maro, zavatra rehetrarehetra tao, fa Andriamanitra ve mankasitraka n'io zavatra ataontsika io raha izy no mijery antsika, raha izy no mitsara ny zavatra ataontsika. Fa betsaka ny zavatra raha miteny ako, betsaka ny zavatra raha jeren'Andriamanitra no tsy ho ankasitrahany, no tsy manome voninahitra azy, no fandaniam-poana, no fandaniana hery, no fandaniana andro. Fa lasa diso zavatra izay tena hoe votoatontsika. Tahaka ny Abela zao, ny Abela dia nankasitrahan'Andriamanitra satria nisy fisoronana tao, nisy rahalatsaka tao, nisy tena hoe fitiavana tanteraka an'Andriamanitra tao. Dia ho antsika ihany koa sahala amin'izany, tahaka an'izany koa. Ohatra zao raha isika ihany koa hoe fomba fanompoana ny an'ny Marta sy Maria, samy tao an-trano ihany Marta sy Maria, fa ny anankiray teo an-tongotry Jesosy, fa ny anankiray variana tany an-dakozia sy nanao asa maro isan-karazany tany. Dia le anankiray nanao asa sy nanao zavatra maro tany an-dakozia no nametsiany avy hoe tsy mampaninona anao ve i Maria mipetra-potsiny eo an-tongotra ao. Dia hoy Jesosy hoe tsy mampaninona mihitsy, fa i Maria no nisafidy ny anjara tsara. Teo an-tongotro izy dia teo izy, ary teo ny tsara, ny teo ny mety. Dia betsaka nefa sahala amin'izany hoe lazaiko amintsika zany hoe ny tompo mahalala ny azy, samy mahalala ny Jesosy, samy hoe manana ny Jesosy, fa betsaka ny zavatra atao izay tsy ankasitrahan'i Jesosy, izay tsy ilain'i Jesosy akory, nefa mandrera tena be ny amin'izany tsika, ary ny mandreraka olona koa tsika ny amin'izany. Fa Jesosy no lohany, Jesosy no tokony hibahana, Jesosy no tokony eo alohantsika eo ary eo an-tongontsika. Fa betsaka ny fihetsiketsehana izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Efa nolazaiko teo aloha zao le resaka fitadiavam-bola amin'ny resaka filazantsara, amin'ny resaka fitoriana ankira sy
talenta sy ny zavakanto ananana zay lasa tsy Jesosy tsony no hita fa ny talentantsika, ny feontsika, ny fitendrentsika sy ny mombantsika, kanefa tsy zany ny tadiavin'Andriamanitra fa ny fanetretenantsika, ny fanetretenantsika, ny fanehoantsika an' Jesosy ho ambony indrindra amin'ny fiainana. Zany ny zavatra tena tokony ho hita tahaka an'izany, zavatra tena hoe tokony hananana, zavatra be da be ny zavatra ataontsika. Ohatra hoe mametraka ihany koa ianao hoe manindraindra mpanompon'Andriamanitra ary lasa mipetraka ao foana le hoe tsy hitantsony Jesosy fa mpanompon'Andriamanitra isaky mihetsika dia lehilahin'Andriamanitra ao atokantrano indraindray tsy henonao ntsony raha vehivavy ianao, tsy henonao ntsony ny vadinao fa lasa sanatria lasa le pastera no henonao bebe koa noho ny vadinao, lasa tsy hita ao an-trano intsony ianao fa any foana ny misy ianao, nefa ny tokantrano voalohany indrindra dia io ny fiangonana, io ny tena tokony hitoeranao bebe koa. Fa misy tena hoe tontolo andro ray manontolo ny aladina ny sabotsy tsy hitanao intsony izy fa any misy azy any, dia ny zaza avy eo lasa maditra, zaza avy eo lasa mifokafoka, zaza avy eo lasa misotrosotro, zaza avy eo lasa mandeha any amin'izao tontolo zao. Satria ianao nahoana? Satria ianao tsy nitoetra atao amin'ny tena hoe inona ny tian'Andriamanitra atao. Lasa asa ny namaky anao nefa asa tsy tadiavin'Andriamanitra atao, zavatra tsy ilain'i Jesosy tena hoe ho ataonao betsaka, fa lasa mandany andro be tsika amin'ny zavatry ny tany sy resaka hoe fanompoana asa nefa tsy ilain'i Jesosy. Tahaka izany resaka hoe fanaovana resaka fihetsiketsehana maro ohatra hoe resaka hoe asa fanompoana zay tsy ilain'ny tompontsony hoe ary ny ao ambadika moa dia fitadiavam-bola. Ohatra zao amina fiangonana efa lazaiko foana hoe resaka tsy Jesosy tsony no mibahana fa resaka sampana no mibahana, sampana zao, alahadiny ito, alahadiny zao rehetrarehetra zao. Ary ao anatin'izay tsy dia mahita fitorianan' Jesosy ianao, tsy mahita fitoriana fibebahana ianao, tsy mahita fampiomanana ny olona fiverenan' Jesosy ianao, tsy mahita fitoriana ny fahamasinana ianao, tsy mahita fitoriana ny tahotra an'Andriamanitra ianao, fa fisehosehoana sy fampiderana sy fahazoana vola sy fakana vola le izy. Zany zavatra rehetra zany mila amboarina, mila ialana, fa be da be ny zavatra manavesatra atsika nefa tsy mitondra atsika eo amin'ny fiainana, tsy mampitombo atsika ara-panahy, tsy mitondra atsika amin'ny tahotra an'Andriamanitra, fa mitondra atsika amin'ny amin'ny asa adidy sy manavesatra. Ary zany ny karazana asa tahaka ny Marta, hoe Marta nanao le asa fa tsy nakasiran'Andriamanitra, fa ny Jesosy dia eo atongony ihany sika, eo atongony ihany. Zay ny tadiavin'i Jesosy, fa tsy manao asa zavatra tsy ankasiran'Andriamanitra. Lasa olombelona ny antsika no mibahana, lasa fombafomba ny antsika no mibahana, fa ny zavatra ao amin'ny ten'Andriamanitra tena tsy arahantsika, dia anjarantsika no mijery an'izany rehetrarehetra zany. Fa Andriamanitra no hitsara atsika, Andriamanitra no hijery atsika, Jesosy no mijery atsika, manahoana ny fanompoantsika azy, manahoana ny tahotritsika azy, manahoana ny fanajantsika azy, manahoana ny fikolokoloantsika ny fiainam-panahintsika. Tsika ve tena hoe miaina velona ny ten'Andriamanitra? Tsika ve tena hoe miaina mamokatra ny vokatry ny fanahy? Sa lasa asa no aseho antsika ny tompo hoe navita n'ity asa ity, navita n'izao asa zao, navita n'izao asa zao, fa ny toe-panahintsika manahoana? Ny fankalantsika fahotana manahoana? Fankalantsika n'izao tontolo zao manahoana? Fialantsika amin'ny ratsy manahoana? Ny fitokanantsika bebe koa amin'i Jesosy, mandinika tenin'Andriamanitra, mamakafaka ny tenin'Andriamanitra, mivoky ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, ary mizara n'izany tenin'Andriamanitra zany manahoana? Sy ny vavaka isan'andro an'andro manahoana? Ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Indraindray lasa adinontsika, lasa any amin'ny asa, lasa any fombafomba, lasa any amin'ny rafitra, lasa any amin'ny fandaminantsika. 10 taona, 20 taona, ataona maro niaraka amin'i Jesosy, fa rehefa jerena ny vokatra tsisy fahamasinana, tsisy tahotra an'Andriamanitra, tsisy olona voataona ao amin'i Jesosy, lasa asa no mipetraka, lasa asa, nefa ny asa olevona daholo. Fa le tena fitaomana olona ao amin'i Jesosy manahoana? Firy ny tafiditra ao ambala an' Jesosy, firy ny tafiditra ao amin'ny vala an' Jesosy, firy ny olona nibebaka marina nanaiky an' Jesosy, firy ny voavonjy, firy ny olona afaka amin'ny fahotana, afaka amin'ny fahazaran-dratsy, afaka amin'ny filany nofo, ary tonga ao amin'ny fahafahana, tonga ao amin'ny fahalalana, tonga manana ny fiainana mandrakizay nahazo ny famelan-kelo. Firy no nahazo an'izany na amin'ny fanompoantsika? Firy. Fa zay ny tadiavin'ny tompo amintsika hoe tsy ao anatin'ny kilalaony itsika, tsy ao anatin'ny fahazarana ny itsika, tsy ao anatin'ny asa zay tsy mitondra ao amin'ny fiainantsika, fa asa lasa zavatry ny tany sy fifikirana amin'ny zavatry ny tany, fa tena hoe mba hisaina ny zavatra any ambony.
hikajaka hoe ahoana ny fandrosoana ao am' Jesosy, ahoana ny tonga ny olona atahotra an'Andriamanitra, ahoana ny tonga ny olona ho tian' Jesosy bebe koa, ahoana ny tonga ny olona andresin'ny fahotana, andresin'ny faharatsiana, ahoana ny tonga ny olona tena hoe tafomana ny fiverenan'i Jesosy. Zany ny zava-dehibe. Dia ho antsika tsirairay avy samy andinikantsika hoe manahoana ny fanompoko an' Jesosy, manahoana ny fanompoko an' Jesosy. Fa zany ny zava-dehibe mila atao, mila fantarina. Dia ho an' Jesosy ihany ny voninahitra. Ianao anisan'ny mpiaino mpankatoa hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Amen.